Isan'ny mampimenimenina ity voamera misahana ny fanadihadiana eo anivon'ny filan-kevitra ambony teteza mita ity moa ny tsy fisian'ny fanohanana arabola avy amin'ny fanjakana amin'ny fanatontosana ny andraikitra izay sahanin'izy ireo nitondra ny fitarainana ao anatin'izany ary Andriamatoa Alain Ramarson. Raha tiana nisy ny fifidianana ekeny rehetra tokony mazava ny raharaha maizina rehetra eto amin'ny firenena araka ny nambara mpitarika ny komite ad hoc eo anivon'ny CST Andriamatoa Alain Ramarson. Notsipihan'ity parlementaire ity ihany koa fa hatreto dia mbola tsisy ny volam-panjakana nentina nanohanana ny asan'ny voamera misahana amin'ny fanadihadiana. Tsika mazava ny raharaha eto amin'ny firenena raha ihany amin'ny fototra mazava ka raha hoe isy fifidianana aleoko mazava ny raharaha maizina sy mahafahafa eto amin'ny tany sy ny firenena napaloto ny totetezany ity satria raha toa misy fanadihadiana ao raha dikan'izany zahay dia efa mazava ny teny rehetra teo fa tsisy kosomaso eto fa satria no avy Madagasikara ny zavatra jerena ary raha-pirenena ho affaire d'État ka zay no tianay marina tsara hoe tsy asakana anay nefa tsy andehanana any amin'ny toerana hiakatra ny avaratra na hidina ny atsimo fa zao kosa raha-pirenena tia asa-panjakana mazava ty androm-panjakana mazava koa ity ka mitaky zay ho faran'izay aingana midina ny fanampiana anreto komisiona rehetrarehetra. Ny CST Ramasy-Adolphe kosa dia nanipika tamin'ny fandraisany fitenenana fa efa voasoratra ao amin'ny teti-bolam-panjakana telo amby folo sy roa arivo izay nilaniny teo anivon'ny parlemanta ny volana oktobra 2024 ny sora-bola momba ny fanohanana ny fanadihadiana izay tanterahan'ny voamera misahana ny fanadihadiana eo anivon'ny parlemanta roa. Anisan'ny fanontaniana petrany ny hoe miray tsokombakomba amin'ireo raharaha samihafa anaovan'ny parlemanta fanadihadiana ve ny eo anivon'ny fanjakana ary izany ve no mahatonga tsy mbola famoahana ny teti-bola ho amin'ny fanadihadiana. Ny mpikambana amin'ny voamera misahana amin'ny fanadihadiana momba ny raharaha mafana samihafa eto amin'ny firenena dia manamafy ny tokony hamoahana aingana ny teti-bola ampiasain'izy ireo ahafahana manafaingana ny fanadihadiana rehetra izay tanterahan'ny parlemanta. Eo ampendrasana izany dia mbola mitoetrano ny fanadihadiana rehetra eo amin'ny raharaha Andramena, Nadine Ramarson, Seranam-piaramanidiny Tomasina, Sirama, any Atsimo Nosy, Arena Kibontany ary ny raharaha momba ny olona amin'ny fananantany.